Eo am'izay setro ny baolina kitra izay ihany dia mpitsara baolina kitra malagasy miisa 20 no niatrika fiofanana lenta avy amin'ny FIFA sy CAF teny Vontovorona teny ny 4 ka hatramin'ny 7 ny volana septambra lasa teo manampaizana manokana avy amin'ny FIFA mo no nitarika izany fiofanana lenta izany, fiofanana lenta izay hinona fa hitondra rivotra tsara ho an'ny fitsarana baolina kitra eto Madagasikara. Ny 7 ka hatramin'ny 20 Oktobra lasa teo no nanantanterahana ny fiofanana lenta ho an'ny mpitsara baolina kitra teny amin'ny kompleksa sportif Knapsa Vontovorona. Mpitsara malagasy miisa 20 nahitana mpitsara raisam-pirenena 17 sy mpitsara nasionaly 12 no niatrika izany fiofanana izany. Nitarika ity fiofanana lenta ity mo ny instructeur avy amin'ny FIFA sy CAF Mpitsara sy Jeanne Imoana. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiofanana ny talata tolakandro teteny Vontovorona mo no nampahafantarany José Andriatina Arvelo, filohan'ny CCA na ny Commission Centrale des Arbitres, ireo mpiofana sy ny fahavononan'ireto mpitsara malagasy ireto hanovo izany fahalalana izany. Nanaraka io dia nanazava ny ampisian'ny fiofanana ilay manampaizana Mauriciana Mpitsara. Laza ny tena fa singa ire tsy afaka ialana ao anatin'ny tontolo baolina kitra ny lafin'ny fitsarana. Ilaina araka izany ho iatrany izy ny fanaovana fiofanana ahafahana maharaka ny fivoaran'ny fitsarana baolina kitra maneran-tany. Izany rehetra izany dia tsy maintsy arahana tanjaka ara-batana. Marihana fa ny aloha ity fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity dia efa nisy ny fitsapana ara-batana nataon'ireo mpiofana. Fantatra fa mpitsara roa no tsy navita ka tsy afaka nanohy ny fiofanana intsony. Tranga izay manapirofo ny mahavolenta ny fiofanana atao. Namarana ny fandraisam-pitenenana ny filohan'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra ary zaka arabe kotra olona. Tamin'izany nanambarany fa tafiditra ao anatin'ny fandarana asany sy ny ekipa miaraka aminy ny fanatsarana ny lafin'ny fitsarana eto Madagasikara. Ity larana voalohan'ny FMF ity izay nanafatra ireo mpiofana amin'ny tokony fatoany tsara amin'ny fampianarana ahafahana miditra amin'ny rafitra matianina. Mazana tokoa mantsy izy no misy ny fanakianana ny mpitsara amin'ny fifaninanana nasionaly na ny fifaninanana regionaly. Ny fariny dia ny tsy iverenan'izany tranga izany tsony aoriny ny fiofanana lenta atao. Ny alohan'ny lateny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy dia nampanantena hiary zaka arabe kotra olona ny mbola isian'ny fiofanana any amin'ny sehatra hafa hoentina mampandroso ny taranja baolina kitra malagasy amin'ny ankapobeny. Teo koa nanentanan'ny fianakaviam-ben'ny mpitsara baolina kitra malagasy mba hanao fiaonam-be ahafahana mifampizaha traikefa sy andiniana ny fanatsarahana tokony atao.